fantenaran-tsakafo izay vina fasivon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tsy ny fanomezana sakafo fihinana amponina ihany akory fa eo ihany koa ny fampitomboana ny vokatra sy ny tany volena amin'ny alalan'ny fanatsariana lemaka, ny fanavaozana sy fanatsarana ny tany izay azo volena ary ny fametrahana foto-drafitrasa mifandraika amin'ny famokarana toy ny tohadrano, ny trano fitehirizam-bokatra, ny trano fivarotana anam-pamokarana sy ny maro hafa. Ho an'ny faritra Menabe dia maro tokoa ireo zava-bita amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M. Ao amin'ny fokontany Betalatala, commune Andranomainty, dia misy ny magasin de stockage naoriny tetikasa AD2M hitehirizana ireo vokatra toy ny katsaka sy ny tsaramaso izay mazaka vokatra hatramin'ny 50 taonina. Ao Betalatala ihany dia nametraka aby ireo ifotony fananantany iray ihany koa ny tetikasa ka ireo tantsasy ponina rehetra manodidina ny commune Andranomainty no hisitraka izany. Ankoatr'izay dia misy ny toeram-pivarotana anam-pamokarana napetraka na ilay antsoina hoe boutique d'entrant anampiana ireo tantsaha amin'ny fisitrana ny anam-pamokarana. Efa vonona avokoa moa ny vola amatsiana ny toeram-pivarotana ary izy ny fampiofanana omenareo mpitantana melohany hanokafana azy. Ny MINAE tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M ihany koa dia nanatanteraka fambolekazo tao amin'ny commune Andranomainty ka manodidina ny 4,000 isa ny zanak'azo voavoly hatramin'izao. Ao amin'ny fokontany Morarano commune Andranomainty ihany dia nisy ny fanamboarana ny tohadranon'Andranombilo ka ny fikambanan'ny mpampiasa rano antsoina hoe miara-mizotra no mitantana izany. Manodidina ny 250 ny tokantrano misitraka ny tohadrano. Dia nresaka tamin'ny AD2M ahy hoe ity tanombarina ity dia miena ny vokatra satria noho ny fahasimban'ny foto-drafitrasa efa misy ato aminay dia niena ny vokatra. Ka ahoana sy ahoana ny fomba tokony mba hoe rahanareo na eritreritra hanatanterahana mikasika an'io raha ohatra mety dia nijereny AD2M tokoa ilay izy. Atao ahoana fa tsara fanambaranareo anay ity dia ataosika io fanatsarana n'ilay foto-drafitrasa. Mahatratra amin'ny 10 hektara ny lemaka voatondraka azo volena ankehitriny noho ny fahavitan'ny foto-drafitrasa raha tsy nisy afa-tsy 4 hektara izany teo aloha. Aloha izahay farany mahazo amin'ny tany 2 hektara 5 gony 5 saky zany. Ankehitriny ahay farany ambany dia 520 30 gony zay farany ambany amin'izao vokatra miakatra ankehitriny zao. Tena nanatsara ny fiainana isan'ny tokantrano ihany koa ny fahavitan'ity tohadrano ity hoy Ramatoa Marguerite, renim-pianakaviana izay anisany misitraka amin'ny foto-drafitrasa ary koa mivelona amin'ny fambolena. Tena mety aminay le raha ary tokantrano tsisy fahoriana zany. Nanomboka nanomezana AD2M manay le fandrosoana zany izay nomboky nitsidihan'ireo anay taty zany dia nisitasitaka anay le fasahiragna hatramin'ny tokantrano mandeha tsara satria ahay zao taloha sahira amin'ny arabola lafa miasa fa nefa hay anan'izao lafa nikomplegny fitaovan'ny mendreo anay mandeha tsara ny asa dia araka amin'ny fitatagnana tokantranonay ary fa mahavokatra mategna tsy ho mandeha tsara ny fiaigna zay zany taloha zany hay mbola nisarosarotra aminay za mampianatra anaka postre zany satria mandeha tsara ny asa mandeha tsara ny vokatry dia afaka mampianatra anaka postre agny hay dia amin'ny privé da kely farakaraka zao kely fa mandeha tsara amin'ny fianaran'ny zaza kely mba hitahita hoe mba mahavita raha aby mahazo raha dia okan'izay. Ao amin'ny distrika Miandrovasy indray dia nametraka ny trano fitehirizam-bokatra iray ihany koa ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M izay mazaka vokatra hatramin'ny 50 taonina. Ny association Ezaka moa no misitraka sy mitantana ity foto-drafitrasa ity. Fikambanana Ezaka io misy 570 ny mpikambana ao agnatiny, vehivavy 8, lehilahy 730. Dia le fahitany AD2M misy zavatra tsy ampy tokony hotoanana amin'ny tantsaha dia mahazo tona zahay satria hita fa tsy ampy le dépôt ny
nahita saha dia nahazo fotoana indray nay amin'ity dépôt vaovao naorina ty dia vita izy io dia efa ho tolotra nay afaka fotoana visy. Dia ny zavatra ho atao zany ohatra hoe ny vokatry ny tasaha atao ao zay ondray tsy manana dépôt na ohatra hoe mindrana mbola amin'ny banky dia apetraka ato aloha le vokatra dia avy eo le vokatra indray amidy lefa tonga fahalafosiny izay ny tanjona anaminy. Tao anatin'izany dia nisy ihany koa ny fanomezana fiofanana, ny fampitaovana toy ny hersa, ny angadin'omby, ny fanafody famonoana bibikely sy ny sisa, ny fanomezana masom-boly tsaramaso ireo tantsaha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana, ary ny fitadiavana mpandrarà hividy ny vokatra izay natao ny antony tsy fandriam-pahalemana teto dia nanano sarotra ny omby izay hanotokana mba aty amin'ny andro vazo mba ambolena zany any hoe anaovana labory ny tany dia nikaroka ny ADDGM dia nitady tracteur Bemako dia tonga teto ny Bemako nanampy anay tamin'ny resaka tracteur io nampagnofa zany fa tsy omena fotsiny zay zany rehefa nitady mandrara zay raha zay eo amin'ny relina folo no anao zay tsy ho vitanay le zavatra tadiavina fa tsy maintsy miaraka amin'ny paysan araky ny torohevitra nen'ny ADDGM dia zay natonga hoe nahita 45 famille zay manao an'izay fiaraha-miasa zay amin'izao zay mbola hidina tsy ampandrara ho tsirabe miaraka aminay aty fa hanao contrat raha ohatra mifanaraka. Nisy vokany lehibe tamin'ny famokarana ho ireo tantsam-pikambana anatin'ny association ezaka ny nahazony ireo toana maro ireo. Fambolena taty zany taloha nandeha fambolena nentim-paharazana dia rehefa tonga zany tena tamin'ny ADDGM dia nanao ny atao hoe CEP ireo sas sekoly zany hoe sas sekoly io dia fanofanana fanoroana hevitra ara-teknika sy fambolena ara-teknika. Ohatra resaka am'izay zao taloha ohatra hoe tany 1 hectare mandany tsaramaso 120 kg fa rehefa tonga zany ADDGM napahafantatra sy napahalala hoe atao tsiraidraiky ane io dia atao 20 cm 25 ny elanelany dia eo amin'ny 70 kg eo dia feny le tany 1 hectare dia atao anatin'izay koa hita hoe mitombo koa le vokatra raha farina amin'le fambolena fomba mahazatra hatramin'izay zany. Anisan'ny mpamokatra vary ihany koa ny distrika Miandry Vazo araka amin'ny fanazavan'Andriamatoa Razafinjatovo Partiniaina izay chef Siraieux ao Miandry Vazo. Rivialina zany izay ao amin'ny Miandry Vazo dia tamin'ity taona ity zany ny vokatry ny atao hoe fahatsaran'ny rotsakorana dia mitombo ny velaran-tany izay azo volena dia betsaka ny fahazotoan'ny tatsaha zany noho ny asa fambolena vary tanety dia mitombo ny velaran-tany azo volena mazava ho azy fa mitombo ihany koa ny vokatra izay azo. Ho amin'ny faritra Miandry Vazo manokana tsy dia misy fiantraikany loatra zany ny cyclone fa voambay zany tena mampety an'le ana satria ny rotsakorana zany miverina ho ara-dalàna indray zany dia izay no nahatonga le fabetsahan'ny velaran-tany azo volena dia hita ihany koa zany ny fitombon'ny vokatra izay hita amin'izao fotoana zao. Misy fotoana mantsy zany izay nanaparitahana ny calendrier cultural izay ho an'le tantsata izay hita hoe voaja le calendrier cultural ary izay ny antoko ny fahatsaran'le vokatra tamin'ity taona ity. Vary anaty rano indray dia noho ny fisian'ireo foto-drafitr'asa izay mitoana amin'ny ADDGM zany mahakasika ny barazy izy io izay afaka manondraka velaran-tany 10 hectare le ao amin'ny mora rano eo amin'ny 20 hectare eo le arian'ny mahavelona ny fahatsivekana tany. Ireo indray zany dia ahafahan'ny tatsaha manao fambolem-bary izay azo fehezina tsara ny rano dia nefa ny zavatra mampiavaka kely amin'ny toerana ireo fotsiny dia amin'ny fotoam-pahavaratra zany ny tena misy le rano fa tsy hoe misy mandava-taona le izy dia izy vokatra zavatra izay no ahafahana mifehan'le rano tsara ary raha jerena ihany koa ny vokatra izay
amin'ireo tanimbary izay voatondraka rano sy voafieran'ireo dia hita ny fahatsarany satria ireo teknisianina amin'ny fambolena dia miezaka manakaiky an'ireo tatsara eo zany amin'ny teknika fambolena ahafahana mahazo vokatra tsara. Ho an'ny androvazo manokana dia misy mampiavaka azy zany ny fambolem-bary amin'ny baiboly. 3,000 angamba na latsaka kely eo hektara ny velaran-tany izay ambolenan'ny vary baiboly zany ato amin'ity faritsy Androvazo ity. Ankoatr'izay, raha vao miandry vazo no resahana dia ny famokarana tsaramaso katsaka izay no mba eo an-tsaina hatrany. Amin'ity koa raha jerena io rotsakorana io dia mety hitombo be ihany koa ny velaran-tany azo volena tsaramaso satria raha jerena ny fiakatry ny rano zany amin'ny baiboliny dia tena tsara ilay tany izay azo volena tsaramaso. Izy io dia volena manomboka ny volana avril dia hatrany amin'ny volana o zany ny fiakarana. Izany hoe misy mamboly volana avril dia 3 volana ny tsaramaso dia miakatra volana juin, misy mamboly volana mai dia miakatra ny volana juillet. Amin'ny ankapobeny vokatra tsaramaso dia eo manodididina ny 800 kilao ka hatrany amin'ny 2 tonnes sy 200 kilao io zany ny vokatry ny tsaramaso ho an'ny 1 hektara. Ho an'ny fambolena katsaka dia aty Androvazo ny saika mandava-taona fambolena katsaka. Misy ny fambolena katsaka amin'ny vanim-potoana amin'ny grande saison izay no ilazaina anazy, dia misy koa ny amin'ny contre saison. Dia saika mandava-taona zany misy katsaka foana aty Androvazo fa manana olana sedrana kely fotsiny ny katsaka dia ny amin'ny resaka chenille légionnaire. Io zany no somary olana atrehana aty Androvazo. Amin'ny ankapobeny katsaka tena mahavokatra satria manodididina eo amin'ny 3-4 tonnes eo ny vokatra avoakan'ny 1 hektara zany. Ho an'ny toerana hafa raha izy misy mahatratra ambonimbony kokoa noho izay fa miankina amin'ilay atao hoe fikarakarana izay ataon'ireo tatsaha zany amin'ilay katsaka ilay izy. Ny masoly fampiasa matetika aty zany dia ny rat 200 izay no matetika ampiasana aty zany ary ireo koa no matetika mahafinaritra ny tatsaha zany no mampiasa anazy. Noho izay atao hoe mety ho fiovaovana izay rotsakorana sy ny toetrandro izay dia nitetika asa DPCM dia nanampy an'ireo tatsaha zany mba hanao fambolena katsaka. Dia izay no mahatonga ny fambolena katsaka amin'izao fotoana izao lasa miroborobo be satria noho izay fanohanana ataon'ny DPCM izay na eo amin'ny sehatry ny hoe ara-masom-boly zany na ny toana hafa ihany koa. Fa efa manomboka mivelatra amin'ny famokarana voanjo sy mangazo ihany koa ny ao amin'ny distrika amin'ny Androvazo amin'izao fotoana izao. Misy karazan-droa ihany koa ny fambolena voanjo eto dia ny fambolena voanjo asara dia manomboka any amin'ny volana novambra any zany desambra, janvier, février. Dia misy koa ny fambolena ny voanjo amin'ny asotry na ny contre saison zany dia ary manomboka ny volana avril sy ny mai sy ny juin. Dia io fambolena voanjo io manomboka amin'ny roborobo izy amin'izao fotoana izao ary reto commune vitsivitsy reto no tena mpisehatra be ao anatin'io voanjo io dia ny commune Akotrofotsy, commune Isalo, commune Nosomena, Batolahy. Efa manomboka miditra ao amin'ny sehatry ny fambolena voanjo ireo commune ireo. Fleurance ilay variété ampiasaina aty zany. Anisan'ny toerana be mponina ihany koa i Androvazo izay manana filana ara-mangahazo dia manomboka aliana amin'ny fambolena mangahazo ny olona amin'izao fotoana izao indrindra moa zany ny fambolena mangahazo ara-teknika dia efa manomboka miditra amin'izay sehatra fambolena mangahazo zay amin'izao ny tatsaha eto amin'ny Androvazo. Ao amin'ny commune Isalo aloha zany zao sy Akotrofotsy
no efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny sehatra fambolena mangahazo ara-teknika fa raha ny fahitana anazy dia manomboka hitatra amin'ireo commune manodidina ary indrindra mety hanerana amin'ny distrika Matoazo mihitsy ny karazam-pambolena mangahazo ara-teknika. Hita taratra arak'izao asa vita amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ireo tetikasa eo ambany fiahiny izao fa tsy mitsahatra ny fitondram-panjakana malagasy mikaroka ireo fomba rehetra entina manampy ny tantsaha ampiakarana sy hanatsarana ny vokatra. Tsapa hatramin'izao fa mipaka mivantana amin'ny fiainan'ireo tantsaha ny tohana izay omena azy ireo.